miarakantsika rehetraindray raha-tsy aran'ilana efatra ambinipolo amboary votsy. Aminareo ny fandramo sy ny fianarana avy amin'Andriamanitra ny ankehitriny sy taloha ary ho avy. Eo amin'ny fiantsonan'ny tompo isika araka ny sanao fa efatra amby zato, ny andiny fa efatra amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Salamo efatra amby zato, andiny efatra amby roapolo sy ny andiny fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny enjena marony asanao Jehovah, fa enjena nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tady. Ireo rehetr'ireo miatranao mba homenao hany amin'ny fotoany, manomenao dia manao izy, manokatra ny tananao ianao dia fokonsoa izy, manafy ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, ary amandrainy dia maty izy, ka mody any mivovoka nananana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavonta ny tananao. Ho mandrakizay ny voninahitry Jehova, ao Jehova ny fanany asany. Aoka ivavakisika mitodika amin'izay manodidina izay Andriamanitra, ary mahita ny hatsarany asanao eo anivon'ny zavaboary. Dia misaotranao fa navelanao isitraka izany izahay, ary maika misaotranao fa mbola omenao toromatro havelomana miditra amin'izao volana fahadimy amin'ny taona izao. Iarahanay amin'ireo ahevitra vaovao indray manao hoe mampahery ny fanahy masina. Mankasitraka anao koa no lazaonay manatona anao, satria ny fanahy masina dia mitariky inay anatinao fitebahana marina. Ometoky izahay fa voavelany anokay no ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Ary iraondray ny fanahy masina hanomboka izao fiangonana izao hiditra mamponay tsirairay avy, mba tsy mifanay koa fa teanao zava-baovao eo amin'ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonana. Raha hovakiana ny soratra masina ary ambara ny hafatra fanazana, dia mbola ny fanahinao ihany ny indrinay, hitarika anay ary ampiorina anay mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy. Sotra tokoa. Amen. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo ny miteny. Ary no tonga ny andro Pentekoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary misy ireo tonga tampoka avitany lanitra toy ny rivotra mahery mifofofo, ka nanenika ny rano trano ny ambonany. Ary misy lehilahy maro mitarika afony sy ireo tanana izay mizarazara mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Ray masina manao sinana ny fahamarinana, mitenao ny fahamarinana. Amen. Ny fahaintokony antsika tokoa mandritra ity fotoana ny tsoroteny ity. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Izao mofinaina manorantsika izao dia mitantara ny zava-mitranga manamaiky ny fisokafan'ny fiangonana amin'ny vanim-potoana vaovao dia ny vanim-potoana ny fanahy masina. Vanim-potoana ny fanahy masina, ny fanahy masina dia persona fahatelo ao amin'ny Trinité. Ny voalohany dia Andriamanitra iray nahary ny tany sy ny lanitra, nametraka fiarahamonina feno firindrana sy filaminana. Andriamanitra iray nahary ny tany sy ny lanitra, misy fiarahamonina
feno firindrana sy filamina. Izay ny personne voalohany ao an-trinité Andriamanitra mpahavy. Ny personne faharoa dia Andriamanitra Zanaka Jesosy Kristy tonga miara-monina. Ny voalohany Andriamanitra Zanaka fiaraha-monina tsisy tohiky. Ny faharoa Andriamanitra Zanaka tonga miara-monina misy. Ny personne fahatelo araka natsika teny am-piatoana dia ny fanahy masina tonga olona ao anatitsika. Ny fanahy masina Andriamanitra tonga monina ao anatitsika. Andriamanitra mahay nametraka fiaraha-monina. Andriamanitra Zanaka tonga fiaraha-monina. Andriamanitra fanahy masina tonga olona ao anatitsika. Asa hitanareo izany sary izany. Io ny fiaraha-monina Andriamanitra nahaly io, i Jesosy tonga miara-monina amintsika, ary izao indray vanim-potoana ny fanahy masina dia Andriamanitra monina ao anatitsika. Tsy nivelambelantsony fa ao anatitsika. Ny asan'ny apôstôly voalohany teny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia azo iresahana ny hoe Andriamanitra dia mandatsaka ny fanahy masina eo amin'izay misy fiombolana. Andriamanitra dia mandatsaka ny fanahy masina eo amin'izay misy fiombolana. Andriamanitra dia mandatsaka ny fanahy masina mba hampahery ny olona amin'ny asa. Hampahery amin'ny asa. Andriamanitra mandatsaka ny fanahy masina, manome ny fanahy masina hampahery ny olona ao amin'ny fifandraisana. Eo amin'izay misy fiombolana no mandatsahan'ny Tompo hanomezany ny fanahy masina. Ny Tompo faharoa ny voalohany dia manao hoe andalan'ny Tompo. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Voabolana hoe teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra dia teny anankiray milaza fiombolana toerana. Akatsika izao izany atao fiombolana, fa filazana fiombolana tanjona, fiombolana fanantenana, fiombolana fihetsehana. Tena hoe tahaka ny olona anankiray. Miombona fanantenana eo am-pianasana ny fanomezan-kely avy amin'ny fanahy masina. Miombona fihetsehana mbola ao anatin'ny tetitety vokatry ny zavatra manodidina ny fahafatesany Jesosy, ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, dimampolo andro tao aorian'izay. Miombona tanjona samy manantena hoe ho avy ny fanahy masina. Izany drana no vanginin'ny Tompo andro Pentekosta ka nanomezany ny fanahy masina. Fa isika rehefa Pentekosta ny andro dia toy ny fotoana miavaka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana kristiana, mihoatra noho ny andavanandro tonga mivavaka. Ny fanontaniana dia hoe tena ara-tanjona hoe ireo olona tonga miara-mivavaka Pentekosta. Tena miombona fihetseham-po ve? Tena mahatena iray azy ao anatin'ny fiangonana. Samy makao azy ny gabilioana, samy makao azy ny fotokely, samy makao azy n'izay andro katongavana aty am-piangonana. Fa ny fanahy masina mba tsy milatsaka eo amin'ny olona samy makao azy na volo marobe azy, fa ny fanahy masina dia volona amaky sy hiditra ao anatin'ny tsirairay miombona amin'ny besinimaro. Mizany zany tsirairay miombona amin'ny besinimaro no vanginy ny fanahy masina. Ianao ray tanjonao, ianao ray tanjona amin'ny ray gabilioanao, ianao te hiasa miaraka amin'ny ray gabilioanao, ianao te hiasa hifanometana amin'ny ray fiangonananao, ianao te hiomana fihetseham-po, fifaliana sy alahelo amin'ny mpianakavy fony. Ao amin'izany Andriamanitra no mandatsaka ny fanahy masina.
koa dia marino mpiomanana ny fiatrenany Pentekosta ny fiomponantsika fiainana mba tena iray fo hovonina iarezaka ary miasa n'Andriamanitra isika mba tena iray tanjona ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ao amin'izany ny fanahy masina no alatsan'Andriamanitra ampin'izany ho an'ny tsirairay. Fa ny fanahy masina dia alidin'Andriamanitra hampahery-olona hiasa. Raha atao batisa i Jesosy, ny fanahy masina dia ambara ny soratra masina fanidina teo aminy tahaka ny voromailala anabarana fahasoavana izany. Eto amin'ny asan'ny apôstôly dia ambara ny soratra masina fa ny fanahy masina dia nidina tahaka ny lena mitaly afo angovo izany riavana. Milazana hoe ny fanahy masina izay nahindiny tompo ao anatin'ny tsirairay miombana teo amin'ny fiangonana dia hery ahafahana miasa. Hery ahafahana miasa. Tonga ny afo angovo entina miasa. Fanahy masina mampahery hiasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanahy masina ahidin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana tsirairay mba azahoana manatanteraka ny asa tandrika azy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no raisitsika ty amin'ny fiangonana ampaherantsika ny asa hangataka varosoka ve isika mba hatanjaka be tsika mikasamy hiomansika hangataka ny fanahy masina azontsika hery angovo entina miasa ho an'Andriamanitra. Mamantsika avokoa zany karazan-tsakafo feno otrikay kanefa tsy nahazo ny afo ny fanahy masina ampahery asa isika toy ny mamemiady. Maro ny miasa ny tany sarotra misy ady mamakinay no marefo aran-tsakafo ara-pahasalamana ny tontolo filazantsara fa mahery ara-panahizy eo amin'ny asan'Andriamanitra. Tokony saizantsika izany. Amin'ny fiangonana tahak'izao mety hoe betsaka ny mivoky sakafo manontany ny olona fa hatraiza ny herim-panahy eto manompo an'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia mampahery olona toy ny angovo entina miasa ho an'Andriamanitra. Raha vikitsika hatramin'ny farany izao tontolo faran'izao, raha vao milatsaka ny fanahy masina dia nahery hipetaka nitsangana ny vavolombelona nanambaratra ny fiandohana hatramin'ny fifarana mitantaraka nytsika. Izany riavana ny asan'ny fanahy masina toy ny lela nytarenafo nanome hery nampahery toy ny angovo entina manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Fa ny fanahy masina koa dia mampahery ho amin'ny fifandraisana. Ho amin'ny fifandraisana amin'ny afo. Teo amin'ny andininy voalohany dia ny fiomponan'ny mpianatra izay tsy hoe 12 apôstôliana. Raha mamatsika ny andininy voalohany, toko voalohany andininy 12 dia olona miisa 20 izy ireo mivory tao an-trano anankiray. Tsy ny apôstôly 12 fa 20 isan'ny olona vory natanteraka ny fifidianana ary manompo fivoriana eto amin'ny toko faharoa andininy voalohany ity. Fa lalazana hoe ny fanahy masina dia mampahery ho amin'ny fifandraisana dia hitantsika eto amin'ny soratra masina andininy 4 amenana tompo hoe ary samy feno fanahy masina izy rehetra ka dia miteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka nampitenena ny fanahy masina azy. Mbola toesantsika koa manomboka eo amin'ny andininy 15 hatrany amin'ny andininy 10 dia foko pirenena samihafa no miarana nandreka ny fiteny avy mampahery ho amin'ny fifandraisana. Tsy nihidy tao amin'ny nandray ny fanahy masina ny asan'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta
fa nisokatra tamin'ny hafa. Ireo nandray ny fanahy masina dia nitafavory tao amin'ny efitrano ny iray tanjona ny iray fihetseham-po, ny iray fanompona, fa ny misitraka ny vokatry ny fanahy masina dia ny fiarahamonina manontolo. Vaola ny Genesis 1:20 miasa ny apôstôly tokofany. Ao amin'ny Genesis 1:20 efa niavinavina ka nanangana ny tilikambony Babela ny fiarahamonina tamin'izany ka hitovy amin'Andriamanitra. Dia ambarany soratra masina hoe norapain'Andriamanitra ka tsy nifakazo teny intsony ny fiarahamonina. Rava ny fiarahamonina ny firaisan-kina satria miketry hitovy amin'Andriamanitra. Eto kosa Andriamanitra dia mandravona indray ny fitenenana ka mahatonga ny olona mifankahazo resaka. Asan'ny fanahy masina dia mampahelo amin'ny fifandraisana. Mampahelo amin'ny fifandraisana. Ito hoe samy malagasy kelyava na foko samihafa dia mifankahazo teny ihany. Raha mifankahazo teny aza dia manino? Misy tsy mifankahazo. Misy tsy mifankatia. Ny asan'ny fanahy masina dia mahatonga fifandraisana, mampahelo ho amin'ny fifandraisana. Atosika ny fanahy masina, anitatra ny fifandraisana amintsika, tsy ho an'ny anatin'ny fiangonana ihany isika, fa ho an'ny ivelan'ny fiangonana. Atraiza ny fijoroana olona fiangonana, eny anivon'ny fiarahamonina satria feno ny fanahy masina. Atraiza ny fijoroanao ho mpampiava eo amin'izay misy fifandiana, fa izany mandry ny olona manana ny fanahy masina. Ndreo ary avalafatra navilery tamin'ity marana ity. Ny voalohany, Andriamanitra dia mampidina ny fanahy masina ao amin'izay misy fiomponam-po ao am-panahy. Ny faharoa, ny fanahy masina dia nampidinin'Andriamanitra nahidy ao anatintsika tsirairay mba ho toy ny angovo afo mandrisentsika amin'ny asa. Ary ny fahatelo, ny fanahy masina dia mampahery ho amin'ny fifandraisana. Tsy atao anatin'ny fiangonana ihany, satria omen'Andriamanitra ny fanahy masina isika teo mandiana, olona ny fampihavana, olona ny firaisan-kina, olona ny fifandraisana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Isaorana indray ao Andriamanitra manokatra ny fosy ny faran'air ho amin'ny fiangonana eo am-piomanana ny Pentekosta, ary mampahelanay amin'ny asa no ny fanahy masina toy ny afo angovo enti-mijoro vavolombelona. Fa indrindra misaotranao izahay mampiomana anay ary maneraka anay ho olona fihavanana sy fampihavana eny amin'ny fiarahamonina rehetra. Tsy ho efanay izany, fa omeo anay tokoa ny fanahy masina mpampahery hanarahanay atsaka sy andavana sy sitraponao. Mangatapa-melana amin'izay tsy tanterakay tamin'izany teny izany izahay tamin'asa ary amin'izao sisa izao. Ajoro fiangonana tena mahery ny fanahy masina. Ndreo tokoa ny fandaharam-potoananay an'ity tontolo andro ity, andro tsy asanany vavony izay mbola ijoro vavolombelonao amin'izay rehetra ataonay sy ny an'izay alianay na aiza na aiza. Ary apetraka eo am-pelantananao ny fiangonanao, ny fianakavian'ny fiangonana, ny asan'ny fiangonana, ny olan'ny fiangonana, ny fanantenan'ny fiangonana, ary ny fijoroany vavolombelonao amin'ireo asa izay efa voakasa apetraka atao anatin'ny fiangonana sy fiainan'ny fiarahamonina. Ao ny firenenay tononay ambany fampaherezan'ny fanahy masina, ireo tompon'andraikitra samihafa mitendry manara-pandroso izao firenena izao. Eo koa izao tontolo izao izay nohatrinao amin'ireny fiarahamonina vaovao indray amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba ho fiarahamonina lavitry ny fifandirana sy ny ady, ny fifamonoana, ny fifankahalana. Ainao izany Andriamanitra, na dia mety mampisanasana anay aza ny fandrenesanay ny firenena manery firenena
ny fifandirana sy ny fifamonoana. Jesosy dia tononay eo aminao ireo mpiara mivavaka rehetra eto amin'ity fitandremana misy an'ity. Ny marary sy tranonao, ny totsy fahoriana ampiobonao, ny manana olana efaranao amin'izay manahirana azy, ary omenao ero ahafahany ohatra enomora ny reny. Dia misaotranao ny amin'ny ijereo manokana ireo olona mety enjehany lalàna ka voazona mamponjy na miatrika fitsarana, ianao tompony anakaiky azy ireny ary hanamarina azy amin'ny teninao mandrakariana. Dia apetraka eo ampelantananao ny zanaka fiangonana na zanak'akoho izy azy ireny anampita-dranomasina any amin'ny faritany, ajory amin'ny finoana matanjaka ianatran'izay rivotra ny fampianarana diso manafika n'izao tontolo izao. Atambatray mivavaka ny ampianaran'i Jesosy manao hoe: Ray maizina andro, mamasina eny anarana, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anay izay antsarana anay, ary mamelany ilay tahaka ny amenanay izay hoeko taminay. Azavototranay ny fakapanahy, manafahana ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsanganana famitepona lahara voalohany. Mila Andriamanitra raha tsy tia fa lahatra sy ny tany, ary mila Jesosy Kristy darana tokoratontsika, izay nitorotoana tamin'ny fanamasina, nateraka Maria Virginy, nijara namaka Pontifikato, nombona tamin'ny Azorizarina, marika ny lehibe, nidana tany Fiantsina, nifalana tamin'ny tamin'ny fahatelo, niakatra amin'ny lanitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ary tsy tonga, avy any viny tsara ny velona sy ny maty. Miliny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana mila masina, ny famelana kely, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Rahasoa amin'ny fanantenana mitsodrana tolotra amin'ny anarana. Ary Jesosy Kristy tontsika sy Andriamanitra raitsika, izay efa tiantsika ka nanome antsika fampinoana marak'izay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, no ampionana ny fonareo sy ampahenanareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Mandihana amin'ny hery ny faherezana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aminy ny voninahitra, amin'ny anarana iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.